tanan Jehovah tsy fo fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare fitanan Jesosy ary aoka ho tahin'ny tompondray ianao amin'izao fotoana anaranao ity fandarana mahafinaritra ity dia ny fandiniantsika ny baiboly ary eo amin'ny bokyny Exodosy tsika Exodosy toko fafito amin'izao fotoana izao ny tenako pasteur André Alvarez eto anilaka eto ihany koa ny pasteur Tovinarivo Tremarivony ny arabanao pasteur kasitrana indrindra tompoko ianao izay manaraka an'ity fandarana eto amin'ity fahitalavitra ity ary indrindra moa zany pasteur Alvarez izay efa niarabantsika teo ihany koa mirary zay ny mba hanaranao an'izao fampianaran'izao mandritra ny minitra maromaro kely izay mba anjara biriky entina ampianarana antsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsy tsara ozy raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary Jesosy Kristy tompo dia ny teny mazava be mihitsy manao hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra ka fahadisoka-hevitra lehibe mihitsy raha toa ka misy olona anankiray tolora-potsiny zany hoe tena gratuit bojo ozy ny fiteneny amin'ny anindran-tany any dia tonga atao anatin'ny tokantranonao kanefany raha tsy manam-potoana ianao dia anisan'ny atao mampalahelo kely ka manokana fotoana fa zavatra lehibe indrindra ho antsika re tompoko ny fanarahana izao fandarana izao Exodosy toko fafito famelohan'izay nytao aloha hivavaka raha eo misotranao zay no ny fahasoavanao zay arotsaka aho tsy mitsahatra fa izao voalaza ny teninao manao hoe dia aloha fanekena aminy aho izy ianao dia amin'ny tsitsaharako amin'ny fanasoavana azy ary izy oloko ary izao Andriamanina androany tompo dia misaotra be dehibe ny amin'ny varavarana sokafanao varavara-pahasoavana ary efanay miditra amin'izany varavara-pahasoavana zany dia mandray an'izany fahasoavana zany ary miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao zany fahasoavanao zany no ahafahanay indray tompo mianatra nyity bokyny Exodosy ity ary raha mianatra ny bokyny Exodosy zay dia sady mijery ny tenanay ao anatin'izany boky zany no mijery an'Andriamanitra ao anatin'izany boky zany mijery ny hafa ary mijery ny toy ny fiainanay rahatr'izay ary ahafahanay tompo mametraka ny tongotray amin'ny toerana tokony hametrahana azy ka mandroso tsy ho solafaka fa mandroso amin'ny voninahitr'Andriamanitra araka ny teninao ihany milaza manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely izy mba handrosoka dia ho tahinana zao fotoana zay ianaranay ny teninao zao ny anay tokantranao dia azo aim-panahy azo hery atsapa zavatra atsapa fahafenona avy aminao andray avy aminao ao anatin'izao toroteny zao amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao ary Exodosy toko fafito ary io Jehovah tamin'ny Mosesy indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao ary Arona rahalanao kosa ho mpaminaninao ianao ilaza zay rehetra nandidiko anao ary Arona rahalanao kosa ilaza amin'ny Farao mba handefasa ny zanak'Israely hiala amin'ny taniny ary izaho anamafy ny fon'ny Farao sy anamaro ny famantarana amin'ny tany Egypta fa tsy hiaino anareo Farao ka dia hamelany Egypta ny tanako ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antoko ny zanak'Israely oloko hiala amin'ny tany Egypta dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho ny Jehovah rehefa manintsitra ny tanako amin'ny Egypta aho ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any dia nataon'ny Mosesy sy Arona izany araka izay nandidiny Jehovah azy no nataony ary efa 20 taona Mosesy ary efa 3 taona kosa i Arona raha miteny tamin'ny Farao izy miralahy ary Jehovah tamin'ny Mosesy sy Arona raha miteny aminareo Farao ka manao hoe manaova fahagagana hanambara anareo dia lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tehinao ka tsy pazy eo anatreha amin'ny Farao dia ho tonga mena rano iny ary Mosesy sy Arona laka amin'ny Farao ka nanao araka izay fa nandidiny Jehovah dia natsipony Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompo ny teny ka tonga mena rano iny dia nampalalany Farao ny olokely sy ny mpanana hody ary ireo ombiasa teo Egypta ireo ka nanao toy izany tamin'ny fankatovany fa samy nanipy ny teny avy izy ireo ka tonga mena rano ireny nefa ny tehin'ny Arona ny tehina ny tehin'ireo ny telina ny tehin'ireo dia ny amafy ny fon'ny Farao
ka tsy niaino azy mirahalahy izy arak'izay fanaolazain'ny Jehova. Toko fafito amin'ny Exodus ty zay mivakitsika teo zay. Fa raha fitiny kely ny tamin'ny farany teo pasteur ny amin'ny toko fahenina dia ny amin'ny naniran'Andriamanitra ny aonana voalohany nataony Mosesy sy Arona tamin'ny Farao. Ary tao ambadik'izay fianaon'izay moa dia tsy niaino any Farao tsy niaino an'izy mirahalahy i Farao. Dia ny ran'Andriamanitra indray ny izy mirahalahy reto ho any amin'ny zanak'Israely. Rentanandray makany amin'ny zanak'Israely. Rehefa tonga tany amin'ny zanak'Israely indray dia tsy niaino ihany koa ny zanak'Israely. Teo izy Andriamanitra rehefa tsy miaino ny zanak'Israely tanandray makany amin'ny Farao. Teo izy Mosesy sy Arona tamin'izay fotoan'izay hoe indro ary ny zanak'Israely tsy niaino anay. Mikatona daholo ny varavarana. Nakany amin'ny Farao zay nidiny varavarana. Nakany amin'ny zanak'Israely zay nidiny varavarana. Dia mbola irahanao indray ve zay Andriamanitra? Fa teo pasteur no nanomboka nampaheran'izy mirahalahy koa Andriamanitra hoe amin'ny fotoana zay mety hikatonany varavarana, amin'ny fotoana zay mety ohatran'ny mahakivy ny mijery azy ny manodidina raha ohatrany hoe tsisy hirika intsony andehanana. Dia mbola nampaherindray Andriamanitra hoe aza matahotra ary Mosesy sy Arona fizahany momba anareo, dana miverina makany amin'ny Farao indray, dana miverina makany amin'ny zanak'Israely indray, dana dodomo indray ny varavarana, dana miverina indray dana mandroso indray, dana makatozy alazaiko indray fa ombanao tsy afoy anao tsy ala aminao. Tamin'ity fotoana ity dia nampahery nampatanjaka ny finoan'ny izy mirahalahy reto indray pasteur Andriamanitra, satria dia tena ozy izy ny zanak'Israely hoe hatramin'izay nitenenanareo momba ny Jehova zay taminay dia vao mainka ny amafy ny fahoriana nampahorian'ny Farao anay ka tsy haino anareo tsony zay. Dia tsy nihaino tokoa ny zanak'Israely. Farao koa moa dia nanidy varavarana kanefa dia ozy Andriamanitra hoe miverena indray tahaka an'ireny olona le efa ohatrany efa kivy reny amin'ny ady lalovany na hoe efa elany andrasana ny valim-bavaka. Dia ozy ny tompo hoe aza kivy mandroso indray dana mihazakazaka indray ndana mankatony teniko indray ndana mandehana amin'ny toerana zay lazaiko indray. Dia nanaiky moa Farao ary nanaiky izy mirahalahy ary Andriamanitra mihitsy no nametraka teny teo ambavan'ny Mosesy sy Arona dia lasa niverina nakany amin'ny Farao izy mirahalahy. Ary dia zay no natongavany tato amin'ny Farao tamin'ity toko fafito ty rehefa niran'Andriamanitra indray izy teo zany Farao dia tsy nihaino mihitsy ary nroany izy roalahy. Fa tamin'ity dia nanokatra varavarana Farao ary afaka nitrofoka tao amin'ny tranon'ny Farao indray izy mirahalahy reto ary naneo ny fahagagana sy ny famantarana ary ny teny ireo teny zay napetrak'Andriamanitra tamin'izy mirahalahy dia no tenenin'Andriamanitra teo amin'ny Farao indray zay zavatra raha fotiana fofoy pasteur dia zay no zavatra ya misaotran'ny pasteur André Alvarez. Anapiko kely an'izay pasteur dia izao sarotra tokoa ny atrika amin'ny Farao aloha zany mbola moramora kokoa fa le hiatrika an'ilay zanak'Israely mitovy firazanana aminao. Lehilahy enonety tsy maheriny teo ary be dehibe amin'ireo lehilahy ireo no manam-pahaizana mihoatra lavitra no Mosesy akoatry ny vehivavy ihany koa tamin'izany fotoana izany mety mitaky ny fitovian-jo hoe mitovy zo ny lasy ny vavy akoatran'ireo tanora vao nisantatra. Dia manodidina ny telo tapitrisa tany ho any ny vahoaka zay tsy maintsy ho resen'ny Mosesy sy Arona lahatra. Farao moa zany dia efa mazay Farao anazy zay dia enjakenjana no hiatrika azy. Fa eo zany pasteur Alvarez no tsara tenentsika foana hoe ny olona anankiray lehilahy anankiray omban'Andriamanitra dia afaka mamakivaky eo amin'ny toerana tsy azo aleha. Eo amin'izay no heverina fa sarotra indrindra dia mbola misy zavatra azo atao ho an'ny lehilahy na vehivavy anankiray omban'Andriamanitra. Ary izay no tia nampahirezana an'ireto rahalahy sy anabavy reto hoe eo amin'ny tontolon'ny fiainanao ngamba nozy ianao hoe tsy hitako intsony ny lalak'aleha. Sarotra ny miatrika ny titoezavatra ity, ny ato ankilany mamely mafy ato amin'ny fianakaviana, ato amin'ny andaniny ato anatin'ny tokantrano mikorotana. Dia mitovitovy amin'ny zanak'Israely sy le Farao mihitsy. Ny any am-piasana manilikilika fa tadidio tsara fa rehefa nomban'Andriamanitra i Mosesy dia tsy maintsy misokatra ny lalana
zavatra ray loha mantsy pasteur ny zavatra ilaina de no mahatsaro ny tenanao hoe omban'andriamanitra ka na de nanilika ny Mosesy sy Arona aza ny olona telo tapitrisa teto ny tena nitady ny aina ary amono azy mihitsy farao sy ny mialamila ny Egyptianina de mbola teo nefa Andriamanitra zay mpiandry tsara mbola teo Andriamanitra zay niadin'izy ireo ary ataoko hoe na de tsy nakasitraka n'izy miralaza ny olona rehetra ny fankasitrahan'Andriamanitra kosa de tao anatiny zany mpanompon'Andriamanitra izany ary zay foana ny izy pasteur ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ny pasteur anankiray na ny ray mpianakaviana anankiray de raha tena tiany zany mpanompon'Andriamanitra zany ny avita be eo amin'ny asafan'Andriamanitra zay ataony na mba te ho tahin'Andriamanitra de izao tsy ny fankasitrahana loatra eo mason'olombelona ny tena zavatra lehibe araka ny tenin'ny apôstôly Paul manao hoe tsy mba pila sitraka aman'olona izahay fa lay ny fantaniana petraka de hoe ankasitrahan'Andriamanitra ve ianao ankasitrahan'Andriamanitra ve ianao ka i Mosesy teto io mantsy nisy zavatra midinian'Andriamanitra hatrany amin'le fanapahan-kevitry Mosesy mihitsy io hatramin'le fanapahan-kevitry Mosesy no efa nijeren'Andriamanitra de lay Mosesy namono an'le Egyptianina zany hoe sary-piaro tam'le taranaky ny Hébreu tam'izao fotoana zany de efa hitan'Andriamanitra zay fahasarotam-piaro zay de efa nisy fahasoavana napetrak'Andriamanitra tsikelikely tao nisy ositra napetrak'Andriamanitra tao ary rehefa nanangana olona Andriamanitra satria mandrakariva rehefa manao zavatra lehibe anankiray Andriamanitra anao fiaingana vaovao be anankiray Andriamanitra pasteur de tsy maintsy manangana olona izy ary tsy ny olona rehetra no atsangany fa Andriamanitra de mijery ny toepo sy fanapahan-kevitra entitra io de zany olony zany no atsangan'Andriamanitra za mino hoe ho anao zay mijery ty fandarany ty de mba isy fotoana ianao mba ho atsangan'Andriamanitra tahaka ny Mosesy fa araka ny teniko teo zay hoe misy fanapahan-kevitra ndraisy Mosesy tao nisy fahasarotam-piary tao nisy fitiavana ny vahoaka an'Andriamanitra tao nisy fitiavana fanahan'olona tao de zay natonga an'Andriamanitra nampiasany i Mosesy raha ohatra fiverenantsika kely lay Exodosy toko fahafito teo io tsy izy eo amin'ny andiny voalohany ary Jehovah tamin'ny Mosesy na i Moizy indro efa nataoko ho Andriamanitra ho an'ny Farao ianao ary Arona rahalanao kosa ho mpaminaninao ianao ilaza zay rehetra nandidiko anao ary Arona rahalanao kosa ilaza amin'ny Farao mba handifasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny fa izao kosa ary izao anamafy ny fony Farao sy anamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egypta fa tsy hiainanareo Farao ka de amely ny Egypta ny tanako ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antokony ny zanak'Israely oloko hiala amin'ny tany Egypta de ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehovah rehefa manintsitra ny tanako amin'ny Egypta aho ka mitondra ny zanak'Israely ivoaka avy any mialohan'ny nanaovan'Andriamanitra n'ilay fahagagana de napetrany tsara aloha Andriamanitra mihitsy no nametraka ny toerana misy any i Arona sy Mosesy io moa lay tenin'ny soratra masina pasteur de mitombona foana lay hoe fa zay manome voninahitra aho izy Andriamanitra nomeko voninahitra raha nanaraka tsara no lay dika teny teo dia ozy lay soratra masina mantsy Mosesy ianao izy de nataoko ho Andriamanitra Farao misy heviny zay ary Arona ataoko solomavanao na ho mpaminaninao miveritsika amin'ny tantaran'i Josefa ihany koa de nitenen'ny baiboly an'izany manao hoe nataon'Andriamanitra ho rain'ny Farao na Andriamanitra Farao ihany koa Josefa de miverina ndray izy ato amin'ity tantaran'ny Mosesy ty zany hoe nidika le hoe ho ataon'Andriamanitra ho rain'ny Farao Mosesy eto de milaza pouvoir izy pasteur satria zany Andriamanitra zany no hery faratampony ary tsy misy fahefana eto ambonin'ny tany ka tsy manaiky an'izany fahefana Andriamanitra zany dikan'izay zany le hoe nataon'Andriamanitra ho rain'ny Farao izy eto de io fahefan'ny Farao io any ambany Mosesy io napetraka Andriamanitra tsara zay fahefana izay
satria jesosy kristy tompo rehefa maniraka apôstôly na maniraka mpaminany na maniraka mpanompon'andriamanitra pasteur de tsy any am'le fahaizany mpanompon'andriamanitra io mitoryteny loatra aloha zava-dehibe tsy lay fotom-pampianaran'le fiangonana sy lay anaram-piangonana loatra aloha zava-dehibe fa ny an'andriamanitra de zao ny anome an'lay fahefana raha ny ala teto ambonin'ny tany jesosy kristy de jereo tsara mihitsy fa tsisy resaka anaram-piangonana mihitsy ny resahan jesosy ao amin'ny filazantsara ny marika toko fahenina amby folo fa izao no teniny manao hoe izao famantarana zao no anaraka zay mino handroka demony amin'ny anarako izy ho voalohany eo misy anaky dimy izy eo any am'liko toko fafolo andininy fita amby telopolo sy manaraka ino rehefa nomeko fahefanareo andravany asan'ny devoly zany hoe nataon'andriamanitra ho ambony mihitsy aloha lay toerana misy an'lay mpanompon'andriamanitra mba hahafahana mamokatra mba hahafahana midominina tanteraka ny herin'ny fahavalo ary zay no nahakorazy any mosesy sy arona teto satria tsy miaramila no men'andriamanitra azy tsy vola ny men'andriamanitra azy tsy resaka soavaly no men'andriamanitra azy fa hoe anao ataoko rainy farao ianao zany hoe ny pouvoir rehetra de omeko anao kanefa ozy kanefa ozy teora tsara le fomba ampiasan'andriamanitra na de zany aza ny toerana misy anao de ho amafisiko any aloha ny fony farao ny toerana nisan'ny farao teto mizara roa mazava tsara i farao efa nanamafy ny fony fa mbola nidin'andriamanitra lakile avy aty ivelany ko ny fony zany hoe izy sady efa nanamafy ny fony tsy mety andeva ny zanak'israely de ozy andriamanitra manao hoe alao idiny eo ny fony fa za koa aza mbola nidy avy aty ivelany aty de nidin'andriamanitra koa ny fony de ozy andriamanitra manao hoe nitanjona am'le izy de any eokony voninahitra eo masony zao tontolo zao sy eo masony egyptianina rehetra ho tsaraiko izy ho fantany fa izany jehovah andriamanitra io ane pasteur za ty ampahiran'reto rahalahy na vehivavy reto zay manana hitanao le vadinao io mezaka namana mafy ny fony de misy fotoana izy io manamafy ny fony fa tena idin'andriamanitra mihitsy ko ny fony aloha misy fotoana io nao vavaka ho an'ny fianakavianao fa manamafy ny fony izy ary maniratsira anao de mitomany ianao de iny ianao fa miferotraina be za verangafa mba mivavaka efa mba manao alim-bavaka ihany efa mba manao fifadikanina kanefa de indrisy fa totra ny tselon'andriamanitra ka manivavaka ataoko de jereo tsara pasteur fa misy fotoana amafisin'andriamanitra mihitsy ny fony olona io nitanjon'andriamanitra de izy manao hoe mba hietiko anehoana ny voninahitra mba hanaovako fahagagana sy famantarana de amafisiko mihitsy ny fony aloha ka za ranabavy rahalahy miteny aminao io zanakao lamato tsy mety mivavaka io izanakao vavikely maditra enina amby folo taona efa mandeha manaraka lehilahy io ivadinao tsy mety mivavaka io mafy angamba ny fony am'izao fotoana zao tsy ranomaso any entina miady amin'io tsy fahakyvina sy fisetona ny entina miady amin'io fa jereo tsara nitoerana nisy amosesy teto fa na de nanamafy ny fony aza ny zanak'israely ary nanamafy ny fony ny egyptianina i farao de nijoro tamin'ny hevitr'andriamanitra i mosesy sy arona nijoro tamin'ny hevitr'andriamanitra ary tsy nazonozona tam'zany hevitr'andriamanitra zany mihitsy izy fa zay baikon'andriamanitra sy zavatra rasain'andriamanitra nataony no nataony ary zany natonga an'andriamanitra nomba azy pasteur Alvarez andriamanitra dia nombany mosesy sy arona pasteur ary marina ny teninao hoe fa manina tokoa ary andriamanitra misy zavatra ohatrany mahavarina ihany le ten'andriamanitra tsotra ny andininy fahatelo efa manina tokoa andriamanitra no nanidiny fony farao dia marina ny teninao satria farao mihitsy no nisafidy anamafy ny fony de andriamanitra indray avy eo ny voamaiky koa nanidy lakile nanidy ny fony farao fa zavatra mahagaganaty izy andriamanitra hoe ary zao namafy andiny fahatelo zao namafy ny fony farao sy amaro ny famantarana sy fahagagana zay ataoko amin'ny tany Egypte ny olona mafo zany dia mazava ho azy sady tsy ino zany no tsy anaiky mihitsy zay tenin'andriamanitra nefa toy izy andriamanitra ho amaroiko le famantarana sy fahagagana izay koa famantarana sy fahagagana zay no niaraka tamin'ny apôstôly pasteur tamin'ny andro Pentecoste any amin'ny asan'ny apôstôly ihany de reo famantarana sy fahagagana reo no entin'ny apôstôly ary olona maro be no resy lahatra ny ovafoa ny bebaka natao batisa nandray fanay masina lasa mpianatra ny tompo de lasa ny tombo indrindra ny fiangonana ary notahin'andriamanitra ny fiangonana ary tsisy nalahelo tam'izany fotoan'izany rehefa nomban'ny famantarana sy fahagagana ny apôstôly tam'izany fotoan'izany eto mosesy arona no
nomen'andriamanitra zay famantarana sy fahagagan'zay de nakao amin'ny farao aloha de nanomboka nino am'izay koa ny zanak'israely paster ny olona anakiray paster zany rehefa vonina nitady an'andriamanitra dia andriamanitra mampiseho fahagagana mampiseho famantarana am'zany olona izany fa manarak'zay koa paster de eto amin'ny andininy faefatra de hoe fa tsy hainao anareo farao ka dia amely ny egyptianina ny tanako ary fitsarana lehibe no hitondrako ny atokony zanak'israely ary amin'ny andininy hafaria lolo arizy dia zao voalaza ny manao hoe tamin'ny tanana mahery sy sandrehinditra fa etondray izy de hoe fitsarana lehibe no nitondran'andriamanitra mariana moa paster fa ny egyptianina dia manana andriamanitra misa folo zareo nisy andriamanitra ivavahandrareo misy karazan'andriamanitra be dehibe ary reo andriamanitra zay nivavahany zanak'israely reo dia tonga ny fotoana sady famaizana sahady fampitandremana ny farao sy ny vahoakany no ihany ko fanapitehana ny heriny sampy tam'izany fotoana zany ny heriny andriamanitra zay netokiny reto egyptianina reto dia nomporofon'andriamanitra teto fa tsinitsinina eo anatrehan'andriamanitra ny andriamanitra hafa zay ampilarina azy tsisy andriamanitra lehibe no jehova tsisy andriamanitra avo indrindra no andriamanitra tsisy tahaka n'andriamanitra de andriamanitra tsy takatry ny saina lehibe mahery tsy toa manapahefana amin'ny lanitra manapahefana ty ambonin'ny tany manapahefana amin'ny ranomasina manapahefana amin'ny rivotra sy ny zavatra rehetrarehetra ny andriamanitra zay vavahantsika de andriamanitra mihoatra lavitra no ny fanompontsampy ary andriamanitra dia tam'izany de efa nanapirofo hoe tsinitsinina eo anatrehako ny andriamanitry ny egyptianina tsy mahefa ny ninona ary tsy miteny eo anatrehako a ny andriamanitry ny egyptianina zay dika le fitsarana lehibe anapotika sy anamotsamotsana ny herin'ny sampy tam'izany fotoana zany sady anapotika ny herin'ny sampy a no anapirofo koa amy zanak'israely amin'ny egyptianina sy ny zanak'israely hoe jehova andriamanitra izy no andriamanitra lehibe indrindra zay ny dikan'le hoe fitsarana lehibe paster de eto ambanimbany eto koa paster dia misy zavatra tatahaka an'izao ihany ko zavatra tsikariky eto a andriamanitra de nandidy an'ny farao nandidy an'ny mose sy arona hoe atsipazo le tehana eo anatrehan'ny farao andiny fafolo ary mose sy arona de nakao amin'ny farao ka nanao arak'izay efa nandediny jehova de natsipy ny arona teo anatrehan'ny farao sy teo anatrehan'ny mpanompo ny teny ka tonga menarana iny rehefa natao paster zany le baiko n'andriamanitra raisina le tehana natsipy le tehana teo anatrehan'ny farao de lasa menarana zany le tehana de malatsoa ny farao ihany ko ny mpanompo sampy rehetra sy mpanao ody andiny faraiky amby folo hoe de nampalala ny farao ny olokely sy mpanana ody ary reo ombiasa sy ny egyptianina dia nanao toy zany tamin'ny fankatovany zany hoe mba nanao ohatry zany ihany ko ny mpanao ody sy ny mpanompo sampy de mba navita ihany koa izy paster navita biblavy ihany ko fa ny tsy na de sy navita raha ny ombiasa sy mpanao fankatovana de zao tsy naresy a le famantarana zay nampitondran'andriamanitra ny mose sy arona inona moa tena ambara am'zany ndraindray tokoa paster dia misy fotoana ohatrany hoe zavatra hampanaitana an'andriamanitra azy de ohatra mba vitany mpanompo sampy tokoa ndraindray misy avo ohatr'zay le izy amy voalohany aloha ohatra mahavita ihany ohatrany hoe mahavita mitsabo ihany koa mpanompo sampy ohatrany hoe mahavita mampiteraka ihany koa mpanompo sampy fa tsy mitovy le izy na dia ohatra mitovitovy azy amy voalohany fa samy hafa mihitsy fa nin'andriamanitra na de ohatra mitovy ara de tsy maintsy misy fiavahany foana andriamanitra tsika paster dia andriamanitry ny différence andriamanitry ny elanelana andriamanitry ny fahasamihafana jereo ngeny ho an'ny olona champion du monde any paster amin'ny 100 mètres ohatra ny seconde 48 avalambe efapolo apahazatony amy seconde ray folo tsisy ray seconde koa reny paster ny elanelany champion du monde sy ny amin'ny olotsotra fa zay ray seconde zay nefany a ray seconde apahazatona seconde 12 apahazatona seconde zay de taona maro sacrifice be dehibe entraînement be dehibe vao mahavita an'izay différence elanelan'ny voalohany sy faharoa zay satria ny andriamanitsika de andriamanitra ny différence andriamanitra samihafa tsy mitovy mihitsy misy elanelana foana andriamanitra lasa aloha foana ary zay différence zay de andriamanitra no mametraka an'izay ka na de ohatra mitovitovy aza le ohatra ny zavatra vitany devoly sy ny vitan'andriamanitra aloha tam'y voalohany teto tam'y voalohany marihana tsara hoe tam'y voalohany de mbola samy hafa ihany a fa nin'andriamanitra mbola ambonimbony kokoa nisy différence satria le biby lava nampanaovan'andriamanitra ny arona de ninana ny biby lava
nataonyreto mpanao mazia sy mpanao mpisampyreto tamin'izany fotoana zany ary dia zay moa mbola manapirofa fa na de mitovitovy aza de mbola lehibe foana Andriamanitra nomba azy ireo foana Andriamanitra ary nin'Andriamanitra pasteur tsy mijanona am'izay hoe niveau anankiray zay miaraka amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra pasteur de misy ahavo hatrany hatrany tamin'ny voalohany no le ahavo ambanimbany tamin'ny dingana voalohany de ohatrany vitan'ny mpanompo sampy sy ny mpanao mazia ihany fa ho avy ny fotoana pasteur hiakatra ambonimbony degré an'izy fa tsy ho vitan'izy ireo tsony satria Andriamanitra tsy mibrûle étape zany hoe tsy mandingana mihitsy izy fa nin'Andriamanitra misehy tsara de milamina tsara de mandroso tsara ary miseho hatrany arakaraka ny androsonareo no hitombony voninahitra pasteur. Marina zay pasteur Alvarez raha iverenantsika kely zay fanazavana ny entinao zay dia anisany zavatra voalohany baitson'Andriamanitra nomeny any Mosesy sy Arona mba hatonga ny zanak'Israely ino sy hatonga ny Farao ino de ny fahagagana zay foana tadio pasteur ireo olona zay milaza manao hoe ny anareo de zao fahagagana zao foana no torianareo ny baiboly ampianarina fa aza mitory fahagagana de lazaiko aminao fa me tsara velatsy zany olona zany izy ianao tsy mila fahagagana ary ny Andriamanitra ivavahantsika raha vao toritsika de tsy maintsy manao fahagagana raha vao miresaka Andriamanitra tsika zany de Andriamanitra tsy hay ferany io Andriamanitra io tsy maintsy manao fahagagana i mahagaga no anarany ka reo le olona mivoy mana hoe fahagagana foana go reo olona ka ny mpanompo sampy ara manao fahagagana araka ny resaky pasteur Alvarez teoko ny Andriamanitra ndray ve tsy manao fahagagana ary le izy manaraka le fahagagana manaraka io fahagagana io za pasteur isan'andro de mahita anao olona anaovan'Andriamanitra fahagagana ka ataoko ahoana ny tsy tory an'izao Andriamanitra mpanao fahagagana zao hitako isan'andro zany hoe kansera sitrana hitako isan'andro zany hoe olona momba tsy miteraka omen'Andriamanitra zanaka hitako zany hoe olona ampianarina baiboly mankatoly volaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny herinandro ina de nampianatra an'izany atao hoe sacrifice vao tamin'ny sabotsy lasa teo de mivomaraino melohan'ny fandraisam-peo fandraisana feon'ty fandarany ty de misy olona mijoro vavolombelona pasteur fanaovan'Andriamanitra fahagagana tsy takatra ny saina ka le Andriamanitra toritsika mihitsy manao fahagagana zay tsara mariana tsara ary reny le fijoroana vavolombelona resantsika eto reny sy le miseho amin'ny télévision reny za de te ilazan'reto olona ato anatin'ny tokantrano zay mbola manamafo fa io fanamafisanao ny fonao io marina fa mety hoe Andriamanitra manidina ny fonao na ianao koa manidina ny fonao fa izao tenin'Andriamanitra toriana aminao toka ato anatin'ny tokantranonao zao nefany de Andriamanitra mamindra fo aminao ary manokatra ny fonao ihany koa mba hiain'ny feoany pasteur satria be dia be betsaka ireo olona tara ny famindrapon'Andriamanitra i Farao ane tara ny famindrapon'Andriamanitra teto tara loatra ireo fahagagana nataon'Andriamanitra zao de nataon'Andriamanitra ho hitan'ny Farao ary afaka mibebaka koa Farao sy l'Egyptianina satria lazaiko aminao fa misy fitiavan'Andriamanitra ny firenena Egyptianina io manokana tamin'izany vanim-potoana zany Andriamanitra tsy manavakavaka toerana fivahiny iny ny vahiny tao i Abrahama ny vahiny tao Isaka ny vahiny tao Jakoba Jesosy Kristy tompo ihany koa aza ny vahiny tany raha tsy tany Jesosy nivonoan'ny Herôda tao tao zanak'Israely nandritra ny 700 taona zany hoe nanana tombony lehibe manokana ny firenena Egyptianina fa saingy zao lay mpanjaka Farao tamin'izany fotoana zany nanamafo ka rehefa nanamafo izy de nomen'Andriamanitra aloha ny famantarana sy fahagagana na le loza sivy aloha mba hatonga ny Farao hibebaka hatonga ny Farao hiaiky zay ne jero tsara ne le zavatra nitenen'le baiboly ozy Andriamanitra hoe de ho fantatry ny Egyptianina fa izao no Jehova misy famindrapo zany teny zany tsy hoe teny patezerana zany fa mba ho fantatry ny Egyptianina ozy fa izao no Jehova rehefa manintsitra ny tanako amin'ny Egypta ako amin'ny tora zanak'Israely ivoaka zany hoe nasehoan'Andriamanitra ihany lay fahagagana andreo de mba hibebaka ihany koa Farao pasteur zay le izy zay fa saingy zao nanidin'ny folo Farao misy aminao ato anatin'ny tokantranonao ato anie mezaka manidin'ny fonao mezaka ianao tena hoe miaranga idiko ny foko fa zany ray tsy
tsy manaiky ohatratra ny lavage de cerveau zany a zany ndray tsy manaiky an'izany mihitsy zanga tsy mivavaka izany tsy mivavaka zany eny le olona rehefa manamafonifony hitanao tia mitsaratsara le olona manamafy fo nefa de fitahin'andriamanitra be efa tonga anatin'ny tokantrano zao amin'ny alalan'zao télévision zao indray mandeha nisy olona takan'izany mihitsy pasteur Alvarez idoropo avy ambelona eto da iandro andro vavaka ho an'olona anankiray de misy anavavy pino atao anatin'ny fiangonana manana ray tsy salama izy io tsy salama ny rainy tatran'ireny lehibe kibo be reny saika moa inona ny anaran'ireny fa rano be ny ao anatin'ny kibo vonto misy zany le oma miadana fa izy indray ny mitombo miadana miangeza be ny kibon'lera nga ohatran'ireny sanatria ohatry ny olona be voka dia ozy lay anabavy manao hoe raha mba mety re pasteur mba manana fotoana ianao de mba tongavany amin'ny toerana ohatran'izao mba hivavaka ho an'ny dada de nakany a rehefa nakany a tena tsapako mihitsy hoe tian'andriamanitra le ranga fa vo nivavaka indray mandeha pasteur de nitsangana teo ambony fandrina le ranga de lasa nivoaka tany amin'ny toeram-pivovoahana tonga de niena io kibony io alleloia niena io kibony io de taorianan'izay tonga ny zanany fito mianada ireo zanany fito mianada reo sady mpanompo sampy be daholy no hafa finoana zany hoe sady tsy manompo sampy izy fa hafa finoana de izy ny ranga iny mantsy ana de pasterana iny ozy le anabavy fa naninona nivavaka ho any dada de io dada efa salama tsara io dada efa mivavaka efa niena ny kibony fefa niala daholo ny rano tao anatin'ny kibony de tsy nanaiky le piraitapo taminy tsy nanaiky le piraitapo aminy fa tsy maintsy akana apomasy io izy fa hoana nivavahany zany tsy nanaiky mihitsy de tsy naleo doiky an'le fianakaviana moa zany le anabavy de nakana mpanompo sampy efany an-tranony izy amin'io de zao noteny le anabavy raha mba mety pasteur de miverena ihany eny anatin'ny tranonay nanao amin'ny raha afakapitso ozy de miverina tany eny afakapitsony iny inona ozy ianao ny zavatra antranga reo le mpanompo sampy sy le fianakaviana efa ao de vitany an'le mpanompo sampy de nysotomby le anabavy ndao pasteur ivavoandray fa efa vitany any zareo de noho ny amin'le anabavy de nandeha any inona ozy ianao ny zavatra antranga pasteur retsy moa zany efa nanamafy fo daholo le fianakaviana sady ratsy jery misy olona de mahagaga ratsy jery aminao nefa ianao tsy maninona azy a ivavaka ao nalehanao ve anao tsy angataka any aminy tsy hinambara eo aminy fa ivavaka de lasa de ratsy jery le piraitaposy le fianakaviana de nalefa le tonga tao a de ozy a mantsin'le radada afaka mba mamerina vavaka ve anao maheno tsara pasteur za fatany tsara de arahoary zao vavaka zao a jesosy io tsy nentina merina izy pasteur raisiko ianao jesosy tompo tsy nentina merina izy sasao amin'ny rahanao a jesosy tsy mentina merina izy eninao anga ho azy amin'ny teny zany tsy zavatra eniko tsony mihitsy pasteur io zany teninao zany de miteny andra zany isotro rano ianao tena mangetaheta mihitsy a pasteur ozy raha vao mitena zany hoe jesosy sy ny rano jesosy de tselony fa raha vao mitena isotro rano tena isotro rano ozy de iteo nahitako ozy aho hoe efa nodin'andriamanitra ny fony le ranga io ary tsy nety sokatra tsony izy efa nanamafy ny fony resy lalitra tam'reto zanany manompo sampy reto de nidin'andriamanitra ny fony nampalahelo moa telo andro taorinany io maty io ranga io raha ny fijeriko azy ozy hoe mety ho vereny amin'ny elo mandrak'izay io satria maty tao anatina fanompo-tsampy efa nanaovan'andriamanitra fahagagana ka misy am'reto olo ndraiky pasteur efa nanaovan'andriamanitra fahagagana ohatran'izany fa niverin-talana koa avy eo miala tamin'andriamanitra avy eo miezaka manamafy fo nafahan'andriamanitra notrosanao nosotran'andriamanitra ny aretim-bavoninao nafahan'andriamanitra tamin'ny toko ianao avy eo anao lasa fahavalon'ny filazantsara indray lasa manao tsinotsinona le mpanompon'andriamanitra sy le fiangonan'andriamanitra nitory ny tenin'andriamanitra taminao be dehibe ny mpanompon'andriamanitra mitaraina indraindray any anatin'ny fiangonana maro samihafa any amin'le fiverena an-dalany pino nefa nanaovan'andriamanitra fahagagana nosotran'andriamanitra nafahan'andriamanitra de avy eo miverin-dalana de miediny fony mafy ny fony ary tsy mety misokatra tsony fefa ran'ireny olon'ireny tsy maintsy anao io tantarany farao io zava-doza mbola resantsika ny loza fahafolo a fa zava-doza io pasteur Alvarez tena zava-doza zany hoe ianao na alala ny sitrapon'andriamanitra mpanompon'andriamanitra eritreretinao hoe
mosesy arony zany ny anisan'ny mpanompon'andriamanitra goavana maneran-tany tantarany filazantsara mandrak'androany atram'izay ka atram'izay ka hatram'izao ary tsy mbola nisy olona o zy baiboly tsara fanaotra mosesy na nitenenan'andriamanitra fanarika tahaka mosesy io nefa nyresaka tamin'ny farao fa tsy mbola resy lahatra izy pasteur ataoko hoe mpanompon'andriamanitra goavana indrindra trany aloka hatram'izao nefa niseho taminao zao de mbola nanamafy ny fonao be dehibe mihitsy ny olona tratran'izany filazany tsara velony zao nefa tonga anatin'ny tokantranonao fahagagany zao nefa nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao nafahan'andriamanitra ny vadinao de voavotsy ny vadinao de enao ndray ny verin-dalana de misy olona tena nanaovan'andriamanitra fahagagana nomen'andriamanitra zanaka de rehefa nomen'andriamanitra zanaka tsy mitoro filazantsara tsy mivavaka tsony fa miveriny hoe hôpitaly andriamanitra ka rehefa azoko zay ilaiko de mijanona aloha fa rehefa marary ndray a tsy iverina ndray ve nga zany io ny antony anaovan'andriamanitra ndreny famantarana sy fahagagana reny de mazava tsara ny ambaran'ny baiboly entiko mampiseho ny voninahitro osy izy mivolaza ny tenin'andriamanitra entiko mampiseho ny voninahitro ka za de mampianatra atsika aho zay hoe araroty raha lasanabavy a raha mbola misokatra ny fonao de raisy jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana rehefa mba nanaovan'andriamanitra fahagagana ianao be dehibe amitsika eny tratran'rele hoe fanamanam-bady zavatra manaro-tsarony reny fanamampahory anao mampijaly anao de nafan'andriamanitra no dionao mangatsitsika mitady iverin-dalana io tena miteny aminao mianaran' jesosy fa andro aneniny anao ray andro any misy mantsy ny oabolana tsaiky na oabolan-drazantsika na teny mandendre fotsiny eny hoe nenina tsy eo alohan'anatra fa ao arinan-datsa de mbola misy ny fotoana mbola misy ny fotoana mbola misy ny fotoana mandehana ony de ny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsona de ny mbola misy fotoana de manokana fotoana hoe azo fihitanao zao ny herin'andriamanitra efa niasa taminao de enao ndray niezaka anadinao an'andriamanitra ary ny mampalahelo ane de ty tokoa pasteur Alvarez na de nanao fahagagana azy mosesy de nanao fahagagana ihany koa ny omby asy de jereo tsara fa ifarao sy ny egyptianina rehetra tsisy resy lahatra tamin'le fahagagana nataony mosesy fa le fahagagana nataony reto omby asy reto na resy lahatra azy hita ny farao sy reto egyptiana reto zao fa no hoan'lay mena rana fahagagana nataony mosesy le mena rana kely zalahy reto fa tsy nyrara iny zany samy mahavita ozy ohatrany tsy hitany le izy ohatrany tsy nivakiny loha fa tsy hoe tsy hitany ohatraohatran'izay le izy de misy zavatra ohatran'izany matetika tokoa ny olona hoe manao afery ianao mety mivarotra fiarakodia ianao na manao bizina maro samihafa ianao de maka fanafody any am'ireny le mpanompo sampo mpitaizataiza olonyreny de ozy ianao sy mandeha tsara mihitsy satria naka fandrohitam-barotra tany na naka ody ratsy tany mba tsy tenenantsika hoe ody gasy ody ratsy loha zany ialana mihitsy le fitenenana hoe gasy fa le zavatra rehetra ratsy rehetra mantsy nadray gasy daholo hoe omby gasy ony ratsy alika gasy ratsy vita gasy ratsy fa be lehibe ny zavatra vita gasy tsara ka ody ratsy ny resantsika eto de be dehibe ny randray ny hoe mampiasa ny ody ratsy io avy any amin'ny sampy ohatrany hoe mamokatra misy olona ne navita trano tamin'ny alalana io ary tena misy zany satria ny devoly afaka manao fahagagana fa io trano io tsy asoanao satria izao ny zavatra tsy maintsy misy trano makarary lava io misy avelo misy angatra miseho anatin'io trano raha ino nanorona an'io trano io tamin'ny volana fanompo-tsampy na tamina fanandrona nazahoanao an'io na nananganana an'io mampitahotra io trano tondra korotana tokantrano jereo tsara ny fiainanareo mianakavy fa mikorotana ara-panambadiana daholo nareo rehetrarehetra ohatrany misy olona fisaka kely zany tsy mety mahazo ainy zany ny zanakao misy sampotsampony zany satria naorona tamin'ny fanompo-tsampy le trano azo tamin'ny makarakara de mivoaka any clodoka zany zavatra tsara marina tsara zany pasteur satria ny devolona no fahagagana ny mpanompo-tsampy nanao fahagagana de tany anao ny resy lahatra fa hafa ny hoe zavatra azonao tamin'ny fitahin'andriamanitra na hoe natsangana tamin'ny anaran'i jesosy milamina tsara mampiadana tsara pasteur tena ka tsara mariana tsara zay zavatra zay satria ndrandray reo mira zotro reo zavatra reo de hoe ny arikoa manao fahagagana imbetsaka nahitako olona hoe nangataka zaza tamina fanompo-tsampy tany amin'ny doany tany de nahazo tokoa nahazo zazalahy kely nahazo zazavavy kely fa na io sampona na io mitombo fa aveo io lasa mpanendaka lasa mpangalatra sy jiolahy na reny le lasa mako viso sy mako osary eny zay le izy aveo de gaga le ray aman-dreny fa manino ty zanako ty nefa
za zanakatana tamin'ny devoly ka mahay manofagagana ny devoly fa tsy mahay mamonjy mahay manao fagagana izy fa tsy mahay manavitra olona fa ato amin'andriamanitra manao fagagana andriamanitra mitaha andriamanitra mamonjy andriamanitra ary mampiadana ny zavatra omen'andriamanitra pasteur Alvarez mampilamitsaina hitantsika eo ny toy ny tantara faraparana ny resaka aloha faraparana andriamanitra tokoa dia andriamanitra mpanao fagagana pasteur satria araka ny teninao teo hoe na ny anarana aza dia mahagaga eritreto angany Jesosy Kristy tompo e Jesosy Kristy tompo pasteur dia le mpanjaka ny mpanjaka le andriamanitra mahery nefa dia teraka atao an-tranon'omby mahagaga ane zany pasteur na ny fahaterahany olona Virginia mbola tsy nalalala no bevokan Jesosy Kristy tompo na izy tomboaka na agaga teraka izy tany an-tranon'omby a mahagaga namonjena azy teo an-tanan'ny Heroda tamin'ny alalan'ny nofo tamin'ny alalan'ny Josefa dia mbola nahagaga ihany satria raha maha-olombelona dia tsy afaka eo anatrehan'ny Heroda mihitsy eo anatrehan'ny miaramilan'ny Heroda mihitsy raha i Josefa ray aman-dreniny zay ray azy lazainy hoe ray nanangana an Jesosy tamin'izy tety ambony tany a tsy possible mihitsy nantsirana kanefa dia nahagaga tafandositra nakany Egypta ihany a Josefa nitondra an Jesosy Kristy tompo a tamin'izany fotoana zany mbola nahagaga ihany koa nahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana satria zao itenana teo ambony hazo fijaliana izy tsy mbola nitaraina mihitsy izy hoe marary a esory teto a fa ny zavatra natao teo amin'ny hazo fijaliana mbola mivavaka ao anaso anao ihany raha io mamelany ny elony fa tsy fatan'izay ataony aoka tsy ho elony aneo zao zavatra zao tsy nieritreritra momba ny teneny akory izy fa mbola nieritreritra momba anasy ianao mahagaga zany ny tenenana tamin'le lehilahy maty lehilahy niarany fatsihana taminy teo amin'ilany teo ilay niteny taminy hoe Jesosy tompo mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia mbola niteneny Jesosy hoe anio dia anio ihany a io namoka any paradisy ianao mahagaga ihany koa zany nitsangana ny tamin'ny maty tsy mbola nisy olona nitsangana tamin'ny maty tao am-pasana fa Jesosy Kristy tompo a nitsangana tamin'ny maty a avy tao am-pasana ary velo izy ary nakany an-danitra mbola mahagaga ihany koa zany pasteur ndray andro any Jesosy Kristy tompo dia ho avy eny amin'ny raha hoalin'anitra pasteur akan'ny olona mbola mahagaga ihany hoe izasy ianao zany a ndray andro any dia hovanao anatin'ny ray mpimaso ary dia hoakarina eny amin'ny raha hoalin'anitra hitsenan'i Jesosy a mbola mahagaga ihany zany zany hoe miaraka amin'ity Jesosy ty dia fiainana ny fahagagana sy ny famantarana pasteur fiainam-pahagagana tena zay mihitsy le izy ary le izy ny fahagagana ho atsy tedavina Andriamanitra zany tsy terenao manao hoe manaova fahagagana tompo manaova fahagagana anao fahagagana aho a tsy zay fa manaraka le izy pasteur Alvarez ary ny fiangonana na ny tokantrano misy an Jesosy a dia tokantrano miaina ao anatin'izany fiainam-pahagagana zany za moa manamarika foana hoe zao vanim-potoana iainantsika izao a vanim-potoana sarotra nefa no everiko hoe vanim-potoana anisan'ny tsara satria alalanao an'izany Andriamanitra mpanao fahagagana zany raha io vanim-potoana sarotra io miampy fahagagana dia lasa fiainana mahafinaritra io pasteur Alvarez raha io karama-kelinao anatin'ny orinasa zay asanao io miampy fahagagana dia anisan'ny hotahin'Andriamanitra ianao raha io aretina tsy sitrapana-fody zay efa nandaniana vola insuffisance rénale calcul rénal kisy tao anatin'ny kibonao ianao tratry ny asma io cancer eo amin'ny nononao sy eo amin'ny colanao io arety masonao mangiry firy sy aretina andoho lava io miampy fahagagana dia tena miteny aminao a fa milamina sy tena salama tsara ianao raha miampy fahagagana fotsiny io tsy fisina mandava taonao anatin'ny tokantranonao io dia milaza aminao a miampy fahagagana io fa lasa fitahina manana ambiampy io ka raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tsy ny olona rehetra aloha ny afaka mandray an'izany teny zany amin'ny olona sasany dia mampome zany torotenitsika izany ohatrany resaka mampome fa raha amin'ny olona mandinika dia baiboly resantsika eto Exodus 7:1 raha nanao fahagagana tamin'ny andro Mosesy izy dia tsika dia mino ozy izy malaka 7:1 izao no Jehova tsy miova ozy ny Hébreu 7:9 Jesosy Kristy tsy miova matsy ny ora mandrakizay ozy izy le fomba fitenin'ny anabavy zay manao hoe zay nataony tamin'ny hafa dia mbola hainy atao aminao koa raha nanao an'izany izy taloha dia vitany aminao zany zay ny maha tsy miova azy ka ho an'Andriamanitra ny voninahitra aloha pasteur hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra dia tena mankasitraka anao zaray a ny amin'ny fampianarana zay mba nototosaina teto tena resy lahatra zay hoe fitiavanao
na ny farao nanamafisanao ny fony mba halalany fa ianao no Andriamanitra nefa moa dia tsy tonga saina tamin'ny farany farao fa dia sy mba hatramin'ny taranany na dia teo ihany koa aza ny atao hoe ady mafinatrehan'ny Arona sy Mosesy tamin'ireo zanak'Israely dia noho ny fahagagana izay nataonao dia resy lahatra izy. Misy mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ity tokantrano ity a tratranady mafy tahaka an'izany manamafy ny fony daholo izay manodidina azy rehetra ary no heveriny vahaolana indraindray dia ny fankatsiatsiahana ara-panana no mitomany lava tsy misy fitsarana kanefa rehefa dinihana ny baiboly dia ireny karazana fanamafisam-po reny a dia lalana anankiray any ahona ny voninahitra ao amantarany olona fa ianao no Andriamanitra mahagaga. Na izany tompo reto olona manamafy fo reto dia fona aminao a mba hanokafanao ny fony mba hanokafanao ny tova izay mandreretarehetra ao anatin'ny vatany mba haiaino ahay ankatoa ny voalazan'ny teninao izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a isy fanafahana any ao amin'ny fianakavian'ity rahalahy ity fanafahana ao anatin'ny vady aman-janany ary indrindrandrindra ny tokantrano izy mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amen. Farana ny eo aloha zany ny fotoanantsika tompoko androany a toizantsika indray raha petso a eo amin'ny toko fafito ihany tsika saingy ny andininy fa 12 izay fa 14 no hanomezantsika anazy a manomboka hitantara am'izay tsika reo karazana loza folo zay nataon'Andriamanitra dia hitantsika eo indray ny fihetsiky Arona sy Mosesy ary indrindrandrindra ny fanapahan-kevitry farao hoe inona indray a ny eritreritry farao dia fa afinaritra nytoy an'ity tantara ity pasteur a fa dia baiboly ny resantsika mazoto homana ianao a manaraka ny fantara ty ny tompo hitantsika ny 03384 232 84 numéro ny pasteur Alvarez io azonao andefasana SMS raha ty amitsy kosa no andefa SMS ianao dia ny 034 04 362 67 ireo numéro anakoroa reo fangatambavaka no azonao atao a na fijoroana vavolombelona ihany koa be dia be amintsika tompoko no mijoro vavolombelona tahin'Andriamanitra zay tsy manadino mitoram-bavaka anao a raha ny SMS voaraikeo pasteur SMS voaraikeo dia nataoko hoe ny palais des sports aza dia mety tsomby an'le olona fa dia maro a ny SMS io kanefa dia ampanetretena ny tenenana aminao voavaky amin'ny atsipiriany reny SMS nao reny a ary dia mitoram-bavaka ny reny ny tenanay ny tompo hitantsika tompoko mahereza daholo veloma tompoko.